Ny nanaratsika azy teo dia ny fampizarana traikefa nataon'ireo manam-pahaizana belge miisa roa mahakasika indrindra ny administration de réseau sy ny virtualisation no netitra tamintsika teo faraka ny fanatsidika tamintsika ihany koa dia misy ny lesoka tsara osoroana izay notanterahan'ireo fiarahamonim-pirenena antony natonga azy ireo niona tamin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fototra-avitrasa ary ny fampitaovana izany entina indrindra isoroana ny lesoka manoloana ny fanovana ny taratasy ny politika ny fananatany izany etsika izany Manana azy ny manoloana ny fanovana sady ny taratasin'ny politika ny fananatany ny fikambanany fiarahamonim-pirenena nisy ny fionana izay tokony totsain'izy ireo niaraka tamin'ny ministrim-panjakana misanany fanajariana ny tany ny fototra-avitrasa ary ny fampitaovana ahafahan'izy ireo mifanakalo hevitra mikasika izay tena nafinaritra ny hoe participation inclusive participative nataony rehetrarehetra tamin'ny rehetra politique foncière 2015 revoaka teo iny dia nefa ilay zany nisy niova rehefa avy eo dia izay nanaitra anay dia nahatonga anay niona taminy nakataka fiona taminy fa tsy nety n'ilay fotoana fa izy mbola maika dia androany ny fotoana nieritretina naovana lizy taminay zany lizy nety fa tsy nety tamin'ilay fotoana tsy maintsy mbola eo anamy zany zay amin'ny fotoana manaraka mitaky fionana eo amin'ny akolafikery sy mpandray anjara rehetra eo amin'ny sehatry ny fananatany ny fanovana ny taratasy ny politika ny fananatany so misy milatsaka ka ho voatohitoana ny hizon'ny vahoaka malagasy ny dingana natao rehefa anao an'izany politika fananatany zay dia hoe approche multi-acteur multiniveau ary participative inclusive zany hoe niaraka zany hoe ny raha ny rehetrarehetra izy io gaga nefa zay fa tamin'ny fahadimy volana aogositra 2024 niova tapoka le nisy décision tapoka niova zay tsy mandahan'le hoe ny décision politique zany tsy baiboly fa hoe mba tokony atao anatin'izay hoe inclusivité ary zay nideran'ny gouvernement ninina resaka fanenjehana ara-politika tena namoaka gazety zay fopazy anaky efatra valo mikasika ny politika iny hoe tena nataty Afrika ary zay nahazo azo atao hoe Madagasikara nahazo fakasitrahana hoe tena mba nety le approche satria tena nanaraka an'izay dia izay zavatra zay zany ohatrany hoe nanaovanay ny communiqué farany iny milaza hoe zay tsy manaiky an'le voalaza ao na amin'ny fomba nanaovana azy na amin'le contenu satria miova tany amin'le adihevitra izy fanaovana tsinitsinany commune ny fanovana ny taratasin'ny politika ny fananatany anefa voherinandro mahery no nitotsaina ny fividianana be ny tanàna hoy ity fivondrona ny fiarahamonim-pirenena ity